Mamerina ny fiarabanantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity takariva ity. Araka ny filazana izay efa napetraka mialoha teo adiny ray lasa izay dia te-hitodika manokana aminao Andriamatoa Filoha, votre excellence président de la République de Madagascar, Andrinina Rajoelina. Raiso toy ny dinika manokana privé zao ataotsika amin'ny rahalahy zao. Betsaka nefa naneo hevitra, tsy hipasoka nefa malama intsony aho. Betsaka ny kikika sy ny antsoantso fahatezerana tsy hanampy izany intsony aho. Fa eto kosa aho raha mitodika aminao dia karazana tête à tête no ataoko aminao raha sitrakao. Tête à tête izay angatahako aminao hoe esory aloha ny kasikety maha filoham-pirenenanao am'izao minitra vitsivitsy izao. J'aimerais parler à l'homme qui s'appelle Andrinina Rajoelina et non au président de la République de Madagascar. Je répète, je m'adresse à l'homme qui s'appelle Andrinina Rajoelina et non au président de la République de Madagascar. Mitodika amin'ilay raim-pianakaviana dadan'ireo zanakao aho en tant que père et za koa eto alohanao en tant que père. Amaha raim-pianakaviananao koa no hitodiako aminao. Andao ajanontsika amin'ny rahalahy ny titre-tsika respective. Ianao filoham-pirenena, zaho pastora. Kanefa nazanona tsy zany dia manaraka eny ihany ny maha-pastora satria fantatro fa amin'izao ora sy fotoana zay itenenako izao. Ary hitako fa efa nanao fanambarana ianao fa hanao fanambarana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny valoralina. Dia tsy afeniko aminao fa noho nahitako an'io na napakevitra hoe anao azao teny zao aho mba ho anampy renfort lay feo kely heninao anatin'ny fonao amin'izao fotoana zao. Fantatro fa renao io feo io. Ary mety manelingelina anao io feo io kanefa ho amplifieko io feo ao anatin'ny sainao sy ny fonao io zao. Zay mahatonga amin'ny teny hoe je m'adresse à l'homme et non au président. Je m'adresse au père de famille et non au président de la République. Tête à tête iaho satria amin'ny fiainana olombelona anankiray dia misy an'ity teny ity lazain'ny mpandinika hoe un jour viendra dans l'histoire d'un homme, il sera au rendez-vous face à sa destinée. Any andro anankiray ny olombelona anankiray izay ny mpitarika rehetra eto ambon'ity tany ity, na mpitarika ara-pivavahana izy na mpitarika ara-politika izy, dia tsy maintsy misy ny atao hoe le grand rendez-vous contre soi-même. Misy io. Ary za mieritreritra fa tonga le fotoana zay hanaovanao rendez-vous amin'ny tenanao Andriamatoa Filoha. Ce grand rendez-vous, il ne faut pas le rater, Monsieur le Président. Satria zao, io dia tsy maintsy enao rery sisa sy ny enao sy ny tenanao, le moi et le soi, mialatsiny mampiasa terme technique, no mifampiresaka eo. Handray fitenena anao afaka ora vitsivitsy, ary minao fa efa vita ny kabarinao, na mety mbola mpandrafetana azy miaraka amin'ireo membre ny kabinetranao. Fa mba hisisika kely eo akaikinao ihany Andriamatoa Filoha, mba hiteny amin'ilay soi ao aminao, satria ilay moi aminao no eo alohako koa amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny fiainana un vrai leader, efa nanaovana fampianarana teto amin'ity pejy ity, un jour vous serez seul face au monde entier.
ho irery ianao manoloana an'izao tontolo zao. Tsy afaka mianampy anao mihitsy ireo mpirai-donakafo aminao amin'io rendez-vous anankiray io. Eny na ny vady aman-janakao zay tena akaiky anao indrindra, tsy afaka mianampy anao amin'ny grand rendez-vous ianao sy ny tenanao io. Fa eo ianao mifanatrika amin'ny tenanao. Ary au rendez-vous io, ce sera un combat contre vous-même. Tantaran'i Jakoba. Handroso Jakoba io le rahalahany zay nanakakay taminy nandritra ny taona maro satria nangalary ny fizokiny. Zany hoe histoire de famille zany. Fantany tsara fa revanchard ny rahalahany. Handroso izy fa afatesana miandry azy. De niezaka izy nanampitamby an'io rahalahany io, andana mantsy an'le vadiny anankiray Léa mitondrahanao omonjy amanosy amanjatony tambatambazo Esau. De avy eo nalefa ny ray koa ny vadiny faharoa Iraely, raha tsy mety izy dia tambatambazo amin'ity ondry reto indray izy. Hiemotra izy labana ao an-damosiny dadatoany, ilay nivitahany sy nangalariny. Eo Jakoba, il est seul. Ny vady aman-janany tsy afaka manampy azy, ny eo aloha miandry azy, ny eo aoriana miandry azy. Inona zavatra tranga tamin'iny andro alina iny? Fantatro fa mamaky baiboly anao Andriamanitra Matofilo satria kristianina, fa mampatsiaro fotsiny aho. Tao anatin'io fotoana io dia niady, voalaza hoe niady tamin'Andriamanitra izy. Métaphore izy fa tsy niady tamin'Andriamanitra zany izy. Tsisy olombelona afaka hiady amin'Andriamanitra zany ka ho venina. Fa miady amin'ny tenany izy. Oui, miady amin'ny tenany izy. Hoe inona no ataoko? De teo izy no nandongalika teo anatin'Andriamanitra. Tsy aveloko anao raha tsy mita. Satria lay Jakoba fetsifetsy ratsy, lay Jakoba mpangalatra, ilay Jakoba nanao afetsena mba hangalarana ny fizokiny rahalahany, tsy mahavonjy azy tsony ny afetsena, tsy mahavonjy azy tsony ny tongony hoe toara tongotro, satria nivelesy ilay anjely izy de vo ny valahany de handicapé izy. Tsy afaka mahavonjy azy tsony. Io le hoe à un moment donné de notre vie nous serons seuls. Et seul zay nefa nia important be satria rendez-vous amin'ny tenanao le izy. Tady dio tantaran'i Jakoba io. Fa rehefa nanaiky Jakoba fa tsy mahavonjy azy ny tongony. Rehefa nanaiky Jakoba fa tsy tafavoaka tsony izy fa il est au pied du mur. De zay ny lehilahy vo nilefitry. Ka niteny hoe tsy avelako anao raha tsy mitaha. Tsy mora ny orgueil présidentiel, je le sais. Parce que vous avez les pleins pouvoirs dans vos mains. Vous avez l'armée, vous avez la gendarmerie, vous avez l'argent, vous avez la gloire, vous avez la puissance. Des gadjan'io bulle enao. Ary rehefa gadjan'io bulle enao de déconnecté amin'ny réalité, ka tsy mahita intsony ny réalité aty amin'ny base. Ny vahoaka zay entinao Andriamatofilo efa misotro rano tany. Fona tompoko eto amin'ny altara no miteny eto. Ny vahoaka zay efa entinao Andriamatofilo efa misotro rano potaka. Ny vahoaka zay entinao Andriamatofilo maty ny anoanana. Fa izao problema rehefa bulle ao anatin'le bulle io anao satria ngeza loatra. Tsy mametsiny anao ngeza loatra ilay environnement anao zay nanagejanao namatotra anao, tsy hitanao tsony zany. Ka zamba teo feo amin'ny conscience nao anampy anao kely ao anatin'izay zavatra zay. Faharoa, je m'adresse au père de famille. Vous êtes un papa. Oui, tsy olona tezitra no miresaka aminao zao tompoko, ezahako mihitsy ny mampisaraka ny conviction politikako sy ny maha-pasteur. Za manana conviction politikako ary efa mazava be le izy akambany fa tsy afenina tsao. Fa là, c'est le pasteur qui parle et pas le citoyen malgache. C'est le pasteur qui parle.
c'est pas facile zao exercice ataoko zao fa tena mivavaka hoe tsy maintsy miteny so ananakotsiny eo anatren'Andriamanitra. Je m'adresse au père, au papa. Mananjanaka ianao Andriamatofilo. Tena tianao reo zanakao reo matoa amononao tena. Fiertenao reo. Iza ny père de famille tsy ho fiera amin'ny zanany? Tsisy. Na dia hatramin'ny zanaka farany maditra aza. Mbola reharehantsika foana zany. Dinio ny hoavindreo zanakao reo. N'écoutez pas ce que disent les gens autour de vous. Mandainga daholo reo olona manodidina reo fa miaro ny poketra, miaro ny katikatrany, miaro ny vilany, miaro ny compte en banque-ny. Fa ianao dia arosony olona eo amin'ny lavaka magnitsokitsoka. Fa jereo reo zanakao reo tompoko. Jereo. Fahatelo manarakaraka an'izay, todika aminao amin'ny maha kristianina katolika anao. Pastora aho kanefa nazanaty zany dia manana sensibilité katolika koa aho amin'ny atao hoe fiarahana amin'ny écuménisme. Fantatrao tsara fa amin'ny soratra masonao misy andeteny hoe ny ranomason'ny vahoaka hozy izy dia voatahirin'Andriamanitra ao anaty tavoahangy. Ny ranomason'ny vahoaka dia voatahirin'Andriamanitra anaty tavoahangy. Andriamatofilo, tena mifotsy miangatra no itodiako aminao hoe tsy renao ve io ranomason'ny vahoaka miakatra any amin'ny tompo eo. Ny dradradradratra ny vahoaka. Ranomaso, peu importe hoe avy izy io, tsika tsy hiditra polémika intsony satria efa mazava, efa samy laza ny heviny daholo fa misy ranomaso de part et d'autre. Fa ranomaso daholo ny anaran'izany. Dia ny zavatra tsara ho fantatrao tsy sanatria fampirorona na menace. Dia ity rehefa tonga any amin'ilay mpahary azy ny ranomason'ny olona dia jamais iny miverina fotsiny fa ho raisina tanana. Hoanao zao soratra masina efa reko ny fitarainan'ny olon-kozy Andriamanitra ka dia midina aho zao. Mampatahotra iny teny hoe midina aho zao. Rehefa Andriamanitra ny maka décision hidina aho zao, sarotra zay ny toedrarana. Le grand pharaon avec ses chars miaraka amin'ny maramilany sy ny kalesy tena manana ny heriny. Oui. Fa rehefa ozy Andriamanitra hoe stop, dia stop. Dikan'izay manana ny herinao ianao, manana ny tanjakao ianao, manana ny miaramilanao ianao, fa tsy mihoatra ny farao ianao. Dikan'izay tadidio hoe fataro aiza no ametrahana ny tongotra. Fa rehefa tonga amin'ny atao hoe point du non retour, ny alahelom-bahoaka tonga eo anatreha'Andriamanitra, sarotra ny iverenany zany rehefa avy ao. Farany dia hitsahatra aho satria fantatro fa sarobidy ny fotoananao Andriamatofilo. Io iaho hoe efa renao daholo zao ny feon'ny olona rehetra eo amin'ny réseaux sociaux na ny ivelany, nino fa manana olona be dehibe ianao mihaino ary mitatitra. Ary misy moa manao tatitra vilana fa na zany hitanao ny zava-misy tsy afeninanao zany. Dia ho iaho hoe vous avez encore l'occasion de sortir par la grande porte. Saisissez-la. Saisissez-la tant qu'il est temps de sortir par la grande porte. Satria ao anatina étape critique tsika izao. Izay no teny fohy sady lava zay nahatery anay ka nahatonga anay iteny tsy maintsy iteny. Fantatro fa je suis rien du tout face à vous. J'ai aucune force ni pression
ni lobbying, j'ai rien. Mais je dois parler. Ozy izy ny teny misoratra maso hoe mitenena ihany na iaino izy na tsy ainy de miteny aho fa la balle est dans votre camp. Zay fotsiny ilaiko hoe azonao averina regny kasikety mafilopirenanao fa mba nangatahako minitra vitsivitsy ianao kiresahako aminao hoe j'aimerais parler à l'homme, j'aimerais parler au père de famille, j'aimerais parler au leader, satria samy manana zay titre zay tsika amin'ny rahalahy, na dia tsy mpitondra fanjakana ara dia mitondra fiangonana, na dia tsinitsina ara dia maray-pianakaviana, na dia tsinitsina ara dia manana andraikitra ihany koa mitondra vahoaka, mety échelle kelikely. Ny tompo hanome anao ny tolotsaina, ampahiratra ny masonao, ary farany tena farany adiniko mitokana kely eo amin'ny efitranonao mangina aloha zao na ombrao dia votre soi vous attend là, monsieur le président. Le moi est haut, fa votre soi vous attend dans votre bureau. Parlez-en avec lui. Parle avec ton soi. De ho fantatrao inona ny décision ho raisinao rehefa avy eo. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas ce rendez-vous. Adidiko ny teny an'izay antsaranao ny manapa-kevitra tsy mpanome baiko akory ampitondra hafatra fotsiny any. Samitain'Andriamanitra mirary soanao, mirary ny fitain'Andriamanitra koa ho atsika malagasy rehetra, fa dia eto isika samy vavaka ny hanomezan'Andriamanitra tolotsaina sy fahendrenany tsirairay ho iaho foana hoe manoloana ny toetra raha toytony dia zava-madika ny toeran'ny fosiny saina. Ilaina ny hafanam-po fa ilaina koa ny saina mangatsika mandeha ny zavatra. Samitain'Andriamanitra. Raha soa tompoko.